Ndao areo. Ao areo. Salama daholo tsika, salama. Iny arô dia mipotratrika ho antsika rehetrarehetra, ho antsika mianakavy amin'izao andro zoma mantsiana aty aminay zao. Aty aminay zao dia amin'ny firy ary zao, amin'ny 12 sasany. Any aminareo mazava ho azy amin'ny 2 sasany raha ny tena marina. D'accord. Anankiroa ny zavatra ho ataontsika androany a. Ataontsika tena any amin'ny zava-dehibe ngamba raha izay ny hitondrana azy a. Mety tsy maheno kely nareo amin'ny YouTube a, fa na izany na izany dia ahoana re zany, ahoana natao ahenoanareo an'ity a, satria tsara mba miara-mihaino isika mianakavy. Bon. Aiza ny ampidirako an'ity tsy maninona zay. Zao a, teto amin'ity fandaharana ity tsika, rehefa raikitra ny hoe ody any an-tanindrazana any Madagasikara zany a, dia nametraka tsika hoe aleotsika aloha tsy mody fa mbola maro ihany koa ny adidy sy andraikitra aty. Nondraisitsika ny tsy zavatra moramora no ndraisitsika fa tao anatin'ny hoe conviction sy ny hoe fahazarana arak'asa zay ny ilazana azy, dia nondraisitsika ho adidy sy mission manokana mihitsy ny hoe aleo rangaha fa raisinay garantiseko ny reconnaissance farafaratsiny hoe reconnaissance ny européenne, y compris la France, ho an'izany transition na refondation any Madagasikara zany. Rehefa niteny an'izay dia nanazava hoe manana expérience amin'izany tsika ary manana traikefa amin'izany, satria raha tany amin'ny 2012
2010, 2011, 2012 nanohatra isika ny hoe reconnaissance zany hoe ny reconnaître ny an'Andriamatoa Andry ny communauté internationale dia nandresy ihany koa tsika tamin'izany satria tsy ny reconnaître ny fitondrana Andriamatoa Andry mihitsy ny communauté internationale ary tamin'izany fotoana izany dia maro ny financement suspendu na ny grand projet tsy nitohy fa voaterina janona. Anisan'izany ny fanaovana ny resaka ino izy teo distribution d'eau ny Jirama io, resaka évacuation ana eau usée raha tadidinareo tamin'izany any teny hoe à peu près teo amin'ny 80 millions d'euros teo zay mifinancer ny BEI, Banque européenne d'investissement suspendu tamin'izany entre autres zany. Zany hoe nanana traikefa zany tsika tamin'le hoe nametraka lobbying tsy azahoany Andry Rajoelina reconnaissance tany amin'ny 2010, 2011, 2012 ary tsy nisy fanampiana gazo malagasy tamin'izany. Fa voatery tsy maintsy nanaraka an'le feuille de route na le MAPROD napetraka ka nahavotatsika tamin'izany andro zany. Tamin'izany andro zany nahavotatsika hoe avy aty amin'ny mpanohatra no mahavita nametraka premier ministre tamin'izany andro zany. Lobbying sy réseau d'influence matanjaka nametrahana an'izany tamin'izany andro. Fantatry ry Lalatiana Rakotondrazafy tsara ny fisian'izany, fantatry ireo maromaro zay mahafantatra ny tantaran'ny transition Andry Rajoelina tsara ny fisian'izany hoe premier ministre zany no napetraka tamin'izany ka na izy premier ministre napetraka tamin'izany raha dia mahalala tsara hoe ahoana ny fomba nametrahana azy ka tonga ho premier ministre izy tamin'izany. Zany hoe misy le traikefa zany zay vao mitonatonana hoe ho raisina ary andeha tanana sy adidy lehibe amin'izany atao hoe reconnaissance amin'ny international fitondram-panjakana nalaina teny an-tanan'olona izany. Ty aloha misy fanamarihana anankiray zao tsy mamaly fa mametraka amin'ny toerana. Misy zavatra tiako fantatritsika malagasy. Rehefa mety ny atao dia fahavalon'ny malagasy ny frantsay. Rehefa tsy mety ny atao ohatra hoe tratran'ny cyclone, tratran'ny cataclysme naturel grave dia ila frantsa foana no tonga voalohany. Arako sady fantatro ary tsy za rery fa na frantsay raha malala an'izany na malagasy ara malala koa hoe fa inona ary ty fanaratriana frantsay isan'andro isan'andro isakateteky amin'ny réseaux sociaux ity. Inona ary ty? Apetrako amintsika malagasy dia zao misy fifaninanana géopolitique io. Misy fifaninanana géopolitique io mbola tsy androany no nazavako an'izany. Fa misy olona dia tena manao an'io ary mieritreritra fa tsy fantatra hoe izy no manao an'le izy na olona
Groupina olona ohatran'izao. Io zany le avide de pouvoir fotsiny. De miezaka miditra am'zany atao hoe manao manipulation de masse, nefa mandeha any amy tsy falehany izy, de lasa manao culture de la haine, ce qui est nocif, ou du moins nocive, ao anatin'zany atao hoe fanaovana politiky zany. Takan'izay le nazavaiko omaly hoe tsy tianao le olona. De nefa le olona raha manao ny zavatra tianao atao, de afangaronao le asa amy firenena sy zay mety humeur anareo personnel any. Taka ny teneniko amin'ny tsirairay hoe ny fanaovan-gazety anie tsy fanaovana règlement de compte, ka raha misy olona tsy tianao de réglenao eny amy micro na eny amy fanoratana momba an'le olona. Tsy fanaovana règlement de compte ny fanaovan-gazety tompoko, fa mila fananana tena tsy azo afangaro zany le hoe resaka ianao personnel sy ny zavatra iraisana amy daholobe. Zay le izy zay. Da apetrako eo am'zay. Atao am'le hoe campagne de dénigrement sy ny karazany. Alao itoy, tsy olan'zany. Araky ny teniko foana hoe misy manontany fa inona ny dikan'le aza miady amy tompon'ny lakile. De hoy iaho hoe ny akaiky indrindra de aza miady amin'ny mpandao-bary. Fa samihafa ny miady amy mpandao-bary sy miady amy tompon'ny lakile. Ny mandao-bary indraindray de azo atao eny an-tokotany, azo atao ao an-dakozia, zany hoe tafiditra ao an-trano foana zany ianao. Fa ny tompon'ny lakile na izy manidy anao ao an-trano de tsy tafavoaka ao ianao, na izy manidy an'le trano de tsy tafiditra ao ianao. Zany hoe gravy kokoa zany miady amy miady amy tompon'ny lakile no miady amy mpandao-bary. Satria na tsy men'le olona vary ary ianao au moins mba misy trano. Fa raha ohatra anao amy tompon'ny lakile no miady, ny vary voahidy ao an-trano de tsy mihinana ianao zany. Satria matoa hidina matrano zany de matetika tsy mihina sakafo. Matoa hidina any ivelan'ny trano de matetika tsy mihina sakafo. Misy olona miezaka tena hoe matanjaka, tsy mandatra aho hoe miady tamy tompon'ny lakile. Sakanana daholo ty entreprise sy société sy compagnie matanjaka ny tompon'ny lakile ty. Aiza izy zao am'zao fotoan'izao? Vangin'ny olona tamy Maurice tany, andalovany, sahirana, tena sahirana. Io zany le teneniko hoe zay no tenenako azy aloha hatreto, fa fantatry ny olona foana hoe avaiza ary iza ny tompony andraikitra am'ireny. Tsy menace zany, tsy menace zany tompoko. Fa filazana ny lôzika ny zavatra miseho hoe misy ny zavatra azo sangisangiana ary misy ny zavatra alao mody milefitra de miresaka de mifandamina. Fa tsy voatery hoe miady amy zatsy na miady amy zaroa vao mety ahavitana atongavana any amy tanjona anankiray. Diso tanteraka zany. Plus ianao be adversaire, moins vous aurez de chance pour réussir. Faut rassembler large.
rehefa nitenitsika hoe alora nga raisinay ary andray adidy zay amin'ny resaka reconnaissance européenne, française, entre autres, de nandraitsika ary anisan'ny fiertéany ty fandaharany ty le initsika nandray adidy nandefa tompon'andraikitra ambony misy misoloky mako any Madagasikara any hoe zalahy hono nanao an'ireny zay no nanao an'io heureusement ny tena fefa niteny mialoha amin'ny tompon'andraikitra ambony hoe vonona ny andray satria tsy maintsy misy procédure raha vonona ny andray an'izao ve ianao andray matofilo sy ny karazana vonona ozy izy de natao ny procédure am'izay de teo mpanaovana procédure teo no nisy ny teny zay no nanao an'io zay no nanao an'io ialana tsiny tompoko fa tsy andeha se justifier no anaovana an'izany eto fa rehefa nalefa tany reny olo reny nirelevé ny zavatra nisy sy ny zavatra mitranga any Madagasikara mifampiresaka tamin'ny tompon'andraikitra ambony natany amin'ny premier ministre zany natany amin'ny filoham-pirenena zany natany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny zany zay mody avy any Kigali amin'izao fotoan'izao ary tokony ho fantatritsika ary tsara ho fantatritsika fa nondraisina ihany koa tamin'ny fomba manetsiketsika nifatongavany délégation na malagasy tany Kigali tao anatin'ny février ny OIF ary niona mifampiresaka tamin'ny ministre délégué Eleonore Karoa ny ministre atsika Christine Razanamaso tsara ny resaka tao ary azo eritreretina hoe izy zavatra azo raisina na hoe azo etombohana sady amin'ny zavatra zay atao ny asa ireny délégation nalefa tany Madagasikara reny émissaire nalefa tany Madagasikara reny ary rehefa tonga taty de nanao ny tatitra rehetra sy ny zavatra tokony atao fa na de mbola tany ara zareo de efa vita ny resaka hoe any Maurice mivalikafatra ka ho hitanareo tany Maurice tokoa mivalikafatra ary efa fantatra herinandro mialoha io fa tsy hoe misy olona manao aventure ity le valiny ary ino tsara hoe ami eto miverina farafahakeliny indroa rehefa anatina discours 54 secondes tapahana ny hoe misy mo miverina matetika de misy importance an'izay dao ary misy dikan'izay hoe enrichissement illicite zay no teneniny eo ary tena misy dikany ngeda be mihitsy fa tsy hoe averiko amintsika eto tsy tongatonga ho azy reny kabary reny fa misy mikarakara an'ireny ary misy mandefa an'ireny misaotra ny olona nandefa an'ireny hoe ty monsieur le président ny ohatran'izao ty ny ohatran'izao ty ny ohatran'izao fa maninona no an'ny Maurice no miteny hoe
Aloha veriko tsara mihitsy de henonareo. Hoe resaka accompagnement avec ouverture. Ary anatin'i Madagasikara koa amin'ny resaka amin'ny ady, amin'ny enrichissement illicite. Zao re olona. Mety ho adinonareo. Mety ho adinonareo ary tena adinonareo mihitsy. Tamin'ny président Emmanuel Macron tonga tany Madagasikara na hoe ho avy any Madagasikara. De hoy aho tamin'izay andro zay hoe pour moi c'est pas une bonne nouvelle pour par rapport à André Rajoelina. Il ne peut pas s'enorgueillir, ouais. Comme quoi il a fait déplacer le président de la République française à Madagascar. Vu le taux de popularité à André Rajoelina, je donnerai raha misy de misy ao tamin'izany herintaona de vita André Rajoelina. Raha misy de misy. Rehefa tranga tokoa satria le izy anie re olona de zao. Les enrichissements personnels, les illicites anie tena galopant de manière exponentielle. Ianao mieritreritra hoe any amin'ny compte offshore any de tsy hitan'ny olona ny comptenao. Entre les renseignements généraux des grands pays, l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabes Unis sont considérés, Qatar, sont considérés comme des grands pays. Mais toujours est-il. Ary ao mahasamy hafa tsika malagasy mieritreritra zavatra hoe tsy ilainy ty la France ty. Ozy rehetra anao micollaborer miaraka amin'ny frantsay a. Mino ny renseignement hoe zao kotin'ity rangaty ato. Maorisianina moa de mazava ho azy vao niova le premier ministre. Lozahako hoe vita reto banda reto. Satria ty premier ministre amin'izao fotoana zao ty ny gadrain-dralahy. Il y a 4 ans de cela. Nanaovan-dralahy fety mihitsy io rehefa nigadrainy. Ny spoiler-dralahy fa nanan'olona hôpitalin'olona milay be amin'ka Daoud Rawaty. 3e fortune maorisianina zany. Tsy tota-kely zany. Voatery nitsoaka tany Angleterre sy tany Italie. Manana chateau zany olona zany. Any Angleterre. Tompon'le tranombarotra Korts. Tany Madagasikara taloha reny na hoe Korts. Mifaizon'le rony. Zany hoe misy dikany tena misy dikany Andriamanitra Emmanuel Macron matoa any Maurice no miteny momba amin'ny Madagasikara hoe enrichissement personnel et illicite. Enrichissement illicite. De avy le malagasy misy manao campagne de dénigrement nefa ny olona misokatra ny tanany hanampy anao. Inona ihany takan'le maly teneniko iny. Tsy maintsy anina ministre ny justice, tsy maintsy anina ministre ny justice. Manao an'le zavatra tadiavinao le ministre ny justice. Lasa indray ianao miteny hoe zao indray. Tsy le malagasy, le vahoaka malagasy no teneniko eto. Fa le malagasy intellectuel mihitsy misy tsy mamely. Asa angamba mety misy voatotoana ny intérêt na ohatran'izany de ohatrany tao tsy mety indray ty revy ty
Na tsy nety le akanjo hoe tsy tokony Mikaela ny teo fa tokony zao a. Tsy afaka mijery maso misokatra fa tsy maintsy mieritseritra totorona to du nombril. Anga zany ty zavatra ty. Ndao ianao tsika. Jereo tsara priorité malagasy hozy izy a. Priorité au malagasy. Priorité des malgaches azafady a. En particulier hozy izy de tenenina eo. Zay, mazava izy zay. Zao zany a, zavatra azo eritreretina zany de zao. Tsy ho ela, averiko, tsy ho ela. Farafatarany any amin'ny faran'ny volana, alohan'ny faran'ny volana février, de tsy maintsy hisy ny fihaonana tampony entre ny filoham-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao sy ny filoham-pirenena frantsay. Expérience kely an'le bandy tsy maninino. Fa mamizatra an'izany atao hoe haute diplomatie zany. Efa azo ginoina fa rehefa tonga aty le filoham-pirenena malagasy de tonga de azo bolongany. Tsy maintsy misy tonga de tolo-bola eo hoe ty hijerevanareo ny momba ny rano urgent io ho an'ny malagasy. Ary alohan'izay mbola misy koa raha mety fihaona nataon'ny ministry ny affaires étrangères malagasy mihaona amin'ny homologue-ny affaires étrangères frantsay sy membre gouvernement frantsay hafa roa na telo eo aty a Frantsa. Ary mitohy hatrany amin'ny Union européenne zany possible koa quelques jours la semaine après i Afrique, en commençant par le Gabon, le Congo, ditatsika nytoany. Mila asa zany fa tsy atao resaka fotsiny na atao fotsiny hoe kabary ambony vavahady. Isaorako ny na iza de près ou de loin natanterahana sy natongavana tamin'izany zavatra zany satria zany hoe reconnaissance zany ny sasany raha niady an'izany nandritra ny 5 taona tsika tsy ampy 2 volana de efa vitatsika ny reconnaissance ary eny fa na de ny Union africaine ary efa nanomboka aniova. Na ny fitenin'ny secrétaire général ny OIF zay africaine raha de niova mihitsy hoe on va vous accompagner, on accompagne Madagascar dans le processus de développement, on est prêt à collaborer avec le pouvoir actuel. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Zay no mahatonga anao hoe inona moa zany nampiazakazakako
andeha ho an'i Madagasikara nefa ny aty mahavita zavatra lavitra kokoa. Ary c'est le fondement même, ou du moins la raison, le fondement même de la refondation actuelle. Ho reconnaissant ve mpitondra am'izao fotoana zao tsy fantako. Tsy ho reconnaissant za koa tsy miandry contrepartie. Zany ça peut compter. Ça peut compter. Mety mba important ihany ngamba zany hoe misaotra rahalahy. Mety mba important zany ny eo anatrehan'ny vady aman-janako hoe ory dada ianao ne tena ary tena mandany vola. Mandany vola fa ianao amin'ny fotoana fanaovana amin'ny olona am'zany regaty no sao de verinao hoe entiny ery amin'ny McDo na King-Burger ny olona mivory mifanao fotoana aminao am'zany. Azafady a, ny Georges V ary angamba mbola kely a. Mbola kely zany a. Azonareo an-tsaina moa zany any am'zany Georges V zany ny café sy ny viennoiserie croissant anankiroa 36 €. Oui, azonareo an-tsaina ve zany? Tsy azo eritreretina zany a. Café anankiray de viennoiserie anankiroa, service mipatrapatraka be. Vidy champagne na tonga de efa 480 €. Tsy miservir anao fa champagne Nicolas Féante zany any. Azafady tompoko. Nefa misy zavatra fetena tonga de efa Roederer minimum. Cristal Roederer. Donc ianao zany plus anao mandeha amin'ny zavatra hoe enjana ohatran'izany a, tsy maintsy misy ihany koa ny dépense. Saorako amin'ny mpiara-miasa amiko a, ny club miaraka amiko a, ary mpiara-mitolona ao anatin'ny zavatra atao satria be mpiantso reto za zany a, satria tena manampy amin'ny zavatra rehetra nareo ary saorako be dia be. Nareo moa miteny ahako hoe zao mba tsy hanaovako détail eto a, fa tsy navita tsika, tsy navita an'io raha tsy nisy anareo tao ambadika tao, ary tena isaorako be dia be anareo. Tondrambavaka foana ny zavatra ataotsika amin'ny androany no avy sy ny ampitso ihany koa apetraka am-pelatanan'Andriamanitra foana. Le olona zany tsy mahalala mihitsy tena manao émission ve zay? Marina mafy tena andraso aloha hoe lasa valiako hoe andraso aloha fa azafady tompoko. Ka dia misaotra betsaka zany, misaotra amin'ny frantsay aloha zany a, misaotra ny Andriamatoa Emmanuel Macron, misaotra ny Nga Bruno Fuchs, misaotra an'le conseiller diplomatique zay niagir de manière informelle tao anatin'le opération. Andonga atao fotsiny hoe misaotra anao, merci beaucoup Benoît, merci beaucoup Bruno, et vive l'amitié entre la France et Madagascar. Hiditra amin'inona izy teo, hiditra amin'ny tsy laitra ry olona le telefônina. Lasa aloha aza miala aloha. Bon, hiditra amin'le fandarana faharotsika le scandale. Zao a, le rangahy ty de zao ny fandehany. Raha misy olona mamatrapatraka ao anatin'izany atao hoe fanaova-gazety,
sy any amin'ny réseaux sociaux ary tena mahavita manao vava tsy rambony taimbava n'inona de zany atao hoe zanao raha mambazafy samby efa tratran'io daholo ngamba ny rehetrarehetra ny ahy moa zany ny ahy manokana de hoe le escroc a iny foana ny litania averiny eo iny moa momba an'iny moa zany a tsy maintsy ho avy ny fotoana iretablisena ny marina momba an'iny tsy maintsy ho avy ny fotoana momba an'iny fa ny zava-doza nataonyity zanao raha mambazafy ity taminahy ny zavatra iriko fotsiny hoe tsy akatia frantsa izy mba tsy ahavoasambotra azy fa am'izao fotoana zao izy any madagasikara vulnérable satria tsy eo ntsony ny mpiaro azy ary nandia augustin rehefa miforotra ohatran'iny nandrambony rahatsiny aminao ange augustin zao a na inona adin'ny olon-dehibe ary io ny tenanako any andry rajelona sy mialy mafy hoe aza expozena en public ohatran'io le zanakareo aza ampidirina ao anatin'le promotion politique sy le marketing politika anao ry andry ny zanakao pitianao ny aveniran'ireo boakely reo a tena tenanako mafy andrareo zany zao tsisy tsy manadino mitarehany zanaky andriamatoa andry rajelona na mivavina anylahy potika bonheur a za tsy miteny hoe potika araboly potika bonheur no avin'le zaza metono ny zanaky ny olona mpamadika an-tanindrazana ty resaka péjoratif rehetrarehetra ty sy traitement péjoratif rehetra ty ipetaka amin'le zaza daoly ary ampalahelo fa asa ny finentinga zanao raha mambazafy tanaty facebook efa taloha efa elabe tany misary ny zanako de mipublieny sary mineur ce qui est formellement interdit ary pénal raha ohatra ianao tsy nahazo autorisation tam'le olona publie le tompon'le sary sady surtout hoe zaza no publienao aty an-dafy zany pénal zany iny eo ihany tsy namaly zay fa miandry fotsiny zay eo avy ny fotoana iny izy midina eny amin'ny aéroport menao to miandry azy zay eo ihany ny andro zay tamin'ny tapabolana non tamin'ny herinandro saika hoe hanao révélation iny tsika hoe iresaka momba ngazanao raha mambazafy rehefa navoaka ny sariny de teo no nanomboka ny rehetrarehetra ary eto androany tsika no afantatra an'izany atao hoe iza zany olona antsoina hoe zanao raha mambazafy zany zay tonga de lazaintsika hoe tsy valahara tsy vanina jiolahy ary jiramboto androany no afantaranareo an'izany
Tsy miafinao anatin'ny ambadiky ny plume-nio izy. Tsy miafinao ambadiky ny fanaovan-gazetiny io. Mody bebe volombava lehibe volo fotsy. De hoe olona matotra sady tompon'ny fahendreny. Tsia, tsia, tsia tompoko. Zanao Ramambazafy dia mahavita miteraka amin'olona ary tsy raraha ny zaza teraka iny. Averiko. Zanao Ramambazafy dia mahavita miteraka amin'ny olona ivelan'ny tokantrano ary tsy rarahany iny olona iny, ny zaza teraka iny. Tsy rarahany iny. Accrochez-vous, accrochez-vous. Vous allez comprendre de qui on parle. De quel être on parle? C'est un être macabre, un être machiavélique, sans cœur. Zanako ve misy rako anatin'iny. Nandritry ny taona maromaro, tsy haiko 30 na 20. Zay malala ny taonan'le zaza mba hanorato kely amiko ane vetivety ilay tanora. Raha mihaino ahy nareo am'izao fotoan'izao. Tsy nindray inikazanao Ramambazafy mihitsy io, tovolahy io. Efa taty andafy le tovolahy. Vao niditrako en contact tam'le tovolahy, dia azanao Ramambazafy. Zany hoe raikely zany, ary heureusement olona tsotra le raikely no taizany io. Ho gaga nareo manko rehefa aveo tena zany ve le izy, tena mba tsy vanina kosa ve le ry. Et vous allez avoir un autre regard déjà par rapport à ce cancre machiavélique. Io rangahy nitaizana azy io zany, natafita anazy, nandefa anazy taty andafy. Eno kelin'le riva manomboka tafa le boakely amin'ny fahaizana, de nidirany contact ary de nilazainy fa zany père génétique an'lahy. Zany ndray niteraka an'lahy. Fanina ihany le bandy. Ahoana zany tena le riva amin'ny papako. Jerena tokoa ohatrany mitovitovy a. Ka misy itovizana be a. De mba nanomboka mifandray kely. Fa izao nanontany mamany le boakely. Tena marina ve fa zanao Ramambazafy ny papako? Marina ozy ny mamany. De zao ve le riva mba mahatsiaro ahy? Toy ny mamany hoe tsy vanina anie ny dadanareo. Raha mba fantatrao manko. Tsy vanina io izy. Raha tamin'ny androny de lasa ndray anaovy représent ndray ny olona ry zanao. Raha tamin'ny androny Andry Rajoelina possible mihitsy mivoaka zao famarinana zao révélation zao. Gadrainy zanao.
io olona niterahana io, ary ny abandonena io. Fa saingy raha izao izy manao an'izany, de ahita olana maro izy, zavatra tsy eritreretiny ny tranga eo. Nanomboka tafa zany le bany de nidirany contact. Ary reo anareo zay zanaky Zanora Mambazava, zany le papanaareo zany. Fa mbola tsy vita. Tsy fantatra nisy akan'entsinentsika. Za moa tany amin'ny voalohany de efa niteny hoe mba tsy mety kosa zao. Fa maninona vonoina ohatran'izao ny zaza malagasy? Fa maninona natao an'izao? Maty. Tena andao tena tenenina mihitsy amin'ny vonon'ny zandary. Tena ny vonon'ny zandary tsisy hena maso. Tsy misy indrafo. Ity kamboto mbola velona. Ity mbola vao tanora. Vao miarina. Eritreretanao mbola kely ianao zany de fa tsy fantatra hoe iza ny rainao. Fotoana fohy alohan'ny nahafatesanao. Taona vitsivitsy. Vao mahafantatra hoe iza ny rainao. I Carlos. Roberto Carlos tompoko. Zay maty ny tifirin'ny zandary. Zay niendrika endrena hoe totakely. Ny tifirina teny akaikin'ny Mandroseza. Dia zanaky Zanora Mambazava. Tsy mbola tapitra ny tantara. Zanaky Zanora Mambazava tompoko. Rehefa maty, ndre mampalahelo ane zany hoe toana kely mihitsy mifoko mitantara zany. Tena mampalahelo zany. Rehefa maty renina ny Joan Roberto Carlos. Nanandevina raha. Na hoe nividy lamba mena kely. Na hoe nandefa vola kely. Anampiana an'ity renina. Na mba hoe niantso. Io mamangy amin'ny fahoriana. Fahoriana miara-zakaina. Fa vitan'ity sans cœur. Sans vergogne. Sans pitié. Cet imbécile de Jeannot. Ce machiavélique. Ce macabre personnage. Ny tsy nandevina. Ny tsy nanampy. Eny fa na dia nijoro teo anatrehan'ny vata mangatsiaka. Lay zanan'ilay. Na inona zany adalan'ny Roberto. Andao atao hoe totakely Roberto. Ahoana moa mahatonga an'ilay zazakely tsy ho totakely ka ianao rainy? Abandonenao izy. Dia ianao indray no miseho miavinao hoe tsy alevinao izy, tsy mividy lamba mena ianao, tsy mijoro akory ianao. Eo anatrehan'ity vata mangatsiaka an'ity zanakao. Gravy anie zany reo olona. Gravy anie zany. Matoa vaky mitafavoaka amin'itony roy ito zany. Dia efa tsy zakan'ny tompony
fahoriana ary ao anatin'ny fotoana hoe mba manana sécurité izy namoahana ny zavatra ohatr'izao. De efa mampitandrina anao andriamatoa anao, mampitandrina anao a. Ary ihany ny fitondram-panjakana mihitsy no mampitandrina anao. Anaovy représailles le olona e. Anaovy représailles dia hitanao ny lozan-joanao. Ho anareo zanany, apatsihivy ny dadanareo. Raha olona mieritreritra nareo. Tamin'izany andro a ny tenan'ny reto zanaky Andriamatoa Andry Rajoelina, ny zanak'ireo mpanararoatra hoe mba teneny ny ray aman-dreninareo hoe papa sy maman mba aoka izay fa efa betsaka anie le harenantsika. No am'izay hieritreritra vahoaka. Et c'est de la même façon, zaho misadresser anareo zanaky zanao ray aman-bazary hoe mba tsy mety kosa zany ataony dady zany. Inona zany zava-doza nataony dady zany? Rehefa tsy matoky nareo dia diadavo ny renin'io zaza io, io Roberto Carlos io dia ilaza aminareo hoe i dadanareo tokoa ny rain-janaky le rain'le olona maty n'Assassinée tary. Il s'est même pas daigné à se déplacer hoe eo mijoro amin'le vata mangatsiaka n'ity zanany. Satria miaina hatramin'ny fiarahamonina am'ditra natao firy taona taloha. Tsy mi-assumer, hitanareo tena tsy mi-assumer akory izy ny zavatra vitany sy ny adalàna nataony. Tena za aloha raha za ny zanak'izany a, tena joroako amin'ny fasony mihitsy aho fa inona zany nataonao zany rabaina. Ianao to ohatrany tena miseho mpananatra be mihitsy amin'ny filma sy zavatra mitranga eto amin'ny firenena, ka ianao fatana jilam-boto. Sur ce, je vous dis au revoir a, ary misy betsaka ho tsakotsakony zay a. Zay momba n'iny rangahy iny, veloma tompoko a, mandrapeo anao.